miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny tsiambaratelon'ny Aladia tapany faefatra. Ho faty ve itery? Rita, mevitra ve ianao fa ho faty tery? Tsia, nivavaka mba hanasitrana azy Jesosy. Za koa tena nanao an'izany, nefa tsy fantatro raha nihaino Jesosy. Raha anisan'ny ondrin'ilay mpiandry tsara ianao dia mihaino anao mandrakariva izy. Ahoana natao amin'izany? Lazao aminy fa teo azy ianao. Naseho an'i Rita tamin'ny anadahany ny sarin'ilay mpiandrondry tsara nomeny pastera azy. Nobanjiny Filipo nandritry ny fotoana naharitra ilay izy. Eny, tianao azafady avela rery. Tsy ela taorian'izay, hita teny amin'ny tarehany miramirana fa efa an Jesosy izy izao. Ary ny taratasy avy amin'ny tery dia nampifaly azy mianadahy. Ry Filipo malala, ry Roto malala, tsany amin'ny hopitaly tsony raha sitrakareo tonga avy mitsidika. Mipetraka ao amin'ny trano-bongo vita amin'ny hazo eo amoron-drano any anaty ala. Itery ianareo. Trano-bongo vita amin'ny hazo eo amoron'ny renirano? Mipetraka tao amin'ity trano-bongo efa simba be ity ve ny naman'izy ireo? Nandondona moramora ny varavarana i Filipo. Inona ny tatavinareo? Itery no nanasanay. Ianareo ve ireo ankizy niaraka tamin'ny Tery tamina voazy? Mandrosoa? Tsy mihetsika teo am-pandriana Tery. Tena mahi sy atsatra izy. Nitomany izy rehefa nahita ny namany roa. Tsy fantatry Filipa sy Rita izay ho resahiny. Toa mampalahelo sy manepotra ny efitranony. Nijaly mafy Tery. Dite iray kaopy sy tapa-mofo kely no natao sakafo atoandrony. Tsy neritreritra mihitsy Filipa sy Rita hoe mahantra be tahak'izao Tery. Rehefa tonga tao an-trano dia nitantarain'izy ireo tamin'ny nenitoan'i Margareta ny zavatra rehetra. Ary nanapa-kevitra ny hamangy an'i Tery isan'andro izy ireo. Eto kosa ny rakira misy ny sarin'ny ala. Za kosa hitondra paoma raiky tapo azy, miaraka amin'ny Baiboly sy ny tantaran'ny mpiandrondry tsara. Miatsika an'ireny ny efa-tseroa avy amin'ny Batondrakitra mba hivitana ronono an'i Tery. Tsy ampy ve ny 2 euro? Hoentsika miaraka amintsika izany rehetra izany. Ary nanapa-kevitra isika rehefa eny an-dalana. Ary izany indrindra no nataon'izy ireo. Fantatrao ve hoe iza no nifanena tamin'izy ireo teny an-dalana teo afovoany ala? Ho hitanao amin'ny tantara manaraka izany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.